Marina io tompoko nasaina ny olona rehetra anatin'izany ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina mivady. Tsy marina ny filazana fa isy ny fanasana manokana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay ho avy eto Madagasikara rahampitso eny na ihany koa ny finiavana anasa azy ao anatin'ny concertation nationale izay kasain'ny vahoaka malagasy ho tanterahana eto Madagasikara. Taoriana ny fifampiresahana izay nataonay tamin'ny mpitarika, izany hoe izy efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ny FFKM, dia mazava fa tsy avy amin'izy efatra amin'ny rahalahy fa olona iray mpikambana birao mandrafitra ny FFKM no nanana ny finiavana sy ny fikasana izay tamin'ny anaran'ny tenany manokana sy finiavana avy amin'ny manokana an'izany resaka sy fanasana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ody eto an-tanindrazana izany. Raha tsy ivina dia nisy ny tolom-bahoaka izay natao teto Madagasikara, niainga avy eto Antananarivo renivohitra, niparika manerana ny faritra rehetra teto Madagasikara ary tonga tany amin'ireo firenena maro izay tamin'ny alalan'ireo diaspora malagasy, tolom-bahoaka izay nanala an'izany olona izany sy ny firongony ka tsy ny fitondram-panjakana fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara velively no anampiniavana sy fanirina ny amerina n'izany olona efa naloha ny vahoaka izany eto an-tanindrazana na ihany koa ampandray anjara an'izany olona izany ao anatin'ny concertation nationale. Arak'izany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa diso tanteraka ary lainga ny fanambarana sy ny filazana fa iverina eto Madagasikara ny filoha teo aloha izay efa naloham-bahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa tsy ilay fikaonan-dom-pirenena no atao fitaovana ampidirana any Andry Rajoelina. Efa fantatrareo fa Andry Rajoelina dia efa misy raharam-pisarana malagasy fa manameloko azy. Akory aby sy atao lava bara resaky FFKM. Jesosy da nanafatry fa ny voany no amataranareo ny azo. Raha iny FFKM ny samanasa any Andry Rajoelina, ny FFKM fa mba namaky an'ity ten'Andriamanitra ty hoe esory ny mpanirasira dia ho afaka ny fifandirana. Manao tsinitsinina vahoaka ny FFKM ary manao tsinitsinina ny mpitolona, manao tsinitsinina ny kapisaty. Zao ary andana ny FFKM maka ny Rajoelina ny Dubai dia miditra izy fa mbola misy olona ambany lavitra ny eloko Rajoelina migadra ao nangalatra tokana avoay koa manao fikaonan-dom-pirenena. Misy olona voendrikendrika fotsiny ao avoay daholo fa tsy ilay fikaonan-dom-pirenena no atao fitaovana ampidirana any Andry Rajoelina. Efa fantatrareo fa Andry Rajoelina dia efa misy raharam-pisarana malagasy fa manameloko azy. Dia sahanareo mampiadiny gasy, sahanareo zao ampidiro izy dia aza milefa nareo fa nareo tompon'andraikitry ny zavatra ataonareo fa tsy hevitry ny fiangonana io, hevitry ny FFKM io. Alefaso ary valikafatra ho anareo FFKM, tsy nareo niaritra ny mafy tamin'io zavatra niainana io
foloano any enjehan'ny fitondrana Andry Rajoelina nytedavina mifindrafindra trano nasitrika nyray aman-dreniko avy eo koa mbola nahely nitsao hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia mbola saiky niarany atezeran'ny tanora tsy nareo ny niaritra n'izany ka tsy nareo kory ny andeha merina indray ny olona nanao an'izany eto tsisy rarahiako fivavahana aloha zao zafikelina mpiandry zafikelina pastera zanaka mpiandry fa tsisy rarahiako le fivavahana aloha fa firenena ndresahana tsy manana olana fivavahana fa manana olana aminareo mpitondra ny FFKM masasatsasandreo krizy tao anatin'ny 70 taona efa nareo foana ny teo fa maninona tram'izao tsy mety miva satria nareo tompoko dia fitaovana lasa fitaovana nareo fa tsy mametraka ny tena neutralité anareo miaraka amin'izay mpitondra mahafalifaly anareo eo nareo zao nareo dia hoe averenindray Andry Rajoelina anatrika concertation tsia raha miverina hoe dia samborina aloha mifantatray tsaraina zay tsy manaiky nijaly zay nampijaliana ny gendarme izy ainy namanay nidorana ny volony tsy nareo FFKM no an'izany fa resahako indray ny tsy fahavitanareo amin'ity firenena ity nareo foana lazaina mavita anazy nefa crise 91 crise 2002 crise 2009 ary ny 2009 arany constitution nosoratsoratany tsy haiko hoe Jepeto sa Astérix ny nalefanareo teo constitution lalam-panorenana izay manome fahefana tanteraka amin'ny mpitondra faly arenareo nametraka anazy teo taizany adidinareo amin'ny FFKM nareo niaro ny vahoaka hoe ay misy zavatra tsy mety tena manam-pahaizana ve nareo resahako ny 91 ohatr'izay koa constitution latsa-datsaka napetraka miaramila forcena napetraka miaramila tonga ny 2002 tamin'ny andro Nravalomanana ohatr'izay koa tonga ny fotoana Andry Rajoelina ohatr'izay koa dia mbola nareo FFKM marery ve ny atokisana anao an'io aiza ny ara-draizana aiza ny herivelo rehetra tsy nareo rehetra tsy avelanay anareo rery ny anao an'io tena hoe tsy avelanay revolutionnanay tanora ty arovanay ohatry ny liona izay aro an'io ary rehefa tsy mety hoentina pahendreninareo dia tena hoentinay amin'ny lohamboto mahay jolam-boto zay zaza nianatra zay fa rehefa tsy mahay hoentina pahendreninareo dia hoentinay amin'ny lohamboto tena hoe atezerana ny anahy mandinika nataonareo FFKM zay tsy manakana nisin'ny asizy fa tsy ianareo irery mila hitanay daholo ny zavatra miseho rehetrarehetra ao fa satria revolutionnanay tanora ty ho an'ny Madagasikara fa tsy ho anareo olombitsy ireo averiko aminareo zay rehefa tsy mahay hoentina pahendreninareo dia hoentina iandritra lalatsainy zay satria zay ilay itolona natao dia tsy hisy Andriamatoa Andry Rajoelina zany ho avy sy anatrika ny fikaonandoham-pirenena ary nanamafy ihany koa moa zany ro zareo teo anivon'ny FFKM tamin'ny alalan'ny filohan'ny FLM Andriamatoa Docteur Rakotosafidiany fa dia hoe manamafy fa tsy avy amin'izy efatra amin'ny rahalahy ny fanasana mikasika an'Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'izay somary manahirana kely any moa izy io aty hevitra satria misy ilay efa miparitaka eny tsy maninona ny teny an'izany hatramin'ny sary misy an'ilay fanasana hoe Andry Nirina Rajoelina filoha teo aloha isan'ny hoe ambara zany hoe olo manakaja nasaina tao anatin'io dia hoe tsy marina tsy mitombina dia nitaty amin'ny gouvernemanta moa ny resaka hoe misy mpikambana anankiray mpikambana tsotra ao amin'ny barao fohibe no isan'ny hoe niketrika an'izy io tamin'ny anaran'ny tena amin'ny manokana dia mifantanina moa ny zavatra famahofao teny amin'ny tambazotra tserasera zany faneho-kevitra samihafa dia somary tonga tany amin'ny fanakianana sy fanenjanan'ny FFKM atao anatin'izay sy ny fampatsahivana hoe dia tena tsy misy varany sy tsy misy dikany sy nohamaivanina hoe zany lay tolom-bahoaka sy ny hoe raha latsaka sy ny von'olona sy ny eloka samihafa mikasika an'io hoe resaka Andry Rajoelina io dia nivoaka ihany koa ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fitsarana izay miparitaka amin'izao marain'izao dia ny hoe efa veriny izy om-pirenena tsy manana zo tsy misitraka ny jotsony amina hoe olom-pirenena malagasy tsy afaka misitraka ny hoe zo politika afaka hifidy na hofidiana na handray anjara amin'ny raharaham-pirenena maro samihafa zany Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny hoe fampiasana mety hoe passeport na taratasy hafa samihafa dia raisina hoe osoka sy tsy manan-kery
raha ny mikasika an'izay de raha mampahatsiahy fotsiny zany tsika ny tantara asa hoe misy tia anisika an'izay sary politika zay hoe tia hanao an'ilay hoe karazana didy fakatahaka na zavatra hoe fakatahaka. Raha mampatsiahy zany tamin'ny oktobra 2024 zay hoe niverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana teto amin'ny firenena de ny fanandrify indrindra tamin'ilay hoe fisina dinika ihany koa mitovitovy amin'izao notarian'ny FFKM raha tonga teto izy de lay nisy ny fisamborana de nentina nitazomina tany Antsiranana de nandeha lay dinika de nentina Angidim-by de nivaty moa zany nisan'ireny feonan'ireny de aveo rehefa hoe nisy ny dinika sy fifandaminana politika izay betsaka ny zavatra mifamahofaota ao anatin'ireny de ny ohatrany hoe nijanona ho azy ilay hoe tapitra ny dinika de mbola averina any Antsiranana ve sa ahoana sy ahoana de afaka ho azy teo izy lamina nohon'izay hoe toedrara zay ka zay ve ny sary misy te anisika amin'izao fotoana izao hoe apodiny eto Andriamatoa Andry Rajoelina de ho amin'ny anaran'ny fampiavana-pirenena dia sanatria afaka moramora ka zay tsika mampatsiahy foana hoe nisy tolona natao teto nisy heloka natao teto ary vao herinandro lasa zay ny filoham-panjakana raha niresaka tamin'ny France 24 de nampatsiahy an'ilay hoe raha ndariny sy intsiny de tokony tsara ineto ka fanontaniana mipiraka ihany koa zany hoe raha toa ka hoe nomena malalaka marina ny fanasana avela mody eto tena hosa sy hiatrika an'ilay toetra raha eto ve Andriamatoa Andry Rajoelina vonona hiatrika ny fitsarana ve vonona hiatrika an'ileo hoe tena raha mahakasika azy hoe raha mahatsapa tena tokoa fa manana ny marina sy madio ao anatin'izay ka zay amin'ny lafindray zany misy ny mety hoe fanakanana azy tsy hiditra eto fa eo ihany koa ny hoe tsiolona raha miditra eto izy raha raisina amin'ilay heroka sy ny sisa fa dia samborina de tsaraina de miatrika an'izay hoe fitsarana azy zay raha tena hoe manana andariny ka andrasana zany zay hoendrika isehoan'ilay dinika sy fikaonandoham-pirenena satria raha ny fanasana amin'ny paritaka eny de isan'ny tafiditra anatin'ny io ihany koa ry zareo ao anatin'ny mapara satria eo zany lay hoe tsy misy fanilikiliana tsy misy hoe fanavakavahana fa hoe raha pirenena raha ho an'ny malagasy gasa zay mety hoendrika viziony fa karazany hoe fanombohana ihany aloha ny anio fa ny toy an'izany mbola lava ary mbola enjakezana ny hoe mety ho atevitra sy ny hoe zosikevitra samihafa hoentina mametraka lamina ho an'ny firenena ny zosikevitra sy ny hoe tolokevitra samihafa miainga avany fotony no miakatra eo amin'ny sehatra nasionaly zany sy amolavolana ny lalàna sy ny pisopitsondrehetra entina mandamina sy mandrindra ny firenena ka zay nisan'ny hoe andrasana zany zay ofisehany ny toetra raha hafa mikasika an'izay hoe raha-pirenena zay ihany no izantsika azy de lay mikasika ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana satria somary tampotampoka ihany ny nandrenesana sy hoe nazahoana ny vaovao zany omaly tolakandro efa somary divadiva hoalina ihany moa afaka omaly ny zareo teo amin'ny CNN na mpiantso mpanao gazety hoe isy ny feonana raha-pitso sy vaovao goavana de nilatsaka zany izy omaly tolakandro fa de hoe niova ny filohan'ny CNI na ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana ka dia Andriamatoa Thierry Rakotonarivo no taverina ao anaty izay hoe taverina anatin'ity rafitra ity no voafidy indray hiakatra eo amin'ny toerana io zany filoha lefitra izy tany aloha tany amin'ilay izy nameram-pialana izy no solotena ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny rafitra io ary mbola io androm-panjakana io ihany koa no nanolotra azy farany teo de somary nanao zakazaka raha itosika ihany zany de raha miresaka moa zany ny filohan'ny CNI teo aloha de hoe antsitrapoa satria nisy tolona nataon'ny vahoaka hoe resaka fanavaozana ary tafiditra anatin'izay ny vaomeram-pirenena de mba manaraka an'izay tsiotipitra ny fiovana zay sy miresaka zany hoe tsy misy tery tsy misy hoe tsindritsindry raha zay fandehana zay de na ny firafitry ny braomaritra ary zany
ao anatin'io a somary niova ihany satria raha ny filohan'ny CNI teo aloha zany de lasa any amin'ny toerana mpanolotsaina izy a de ny asa hoe ny mpampakateny anahoana sy ny sisa sisa hoe isy ihany koa hoe mety io fiovana ao anatin'io rafitra io atsoatsy satria raha ny hoe ny filohan'ny CNI teo aloha zany zao de tafiditra ao anatin'ilay hoe quota présidentiel zany hoe notendren'ny filoha de fanontaniana somary mipetraka hoe mety hisy fanoloana azy hoe avy amin'ny solitenan'ny fiadidian'ny fanavaozana ankehitriny izay amin'ny lafindray hoe tsy voafidy fa ny anina ihany koa tamin'ny lalam-panorenana ankehitriny ka zay hoe raha ny voafaritry ny lalam-panorenana sy ny pitsopitsony mikasika ny CNI de misy ny quotan'ny filoha ka hoe misy fanovana an'izay hoe ny aty amin'ny mpanao gazety ihany koa mety hoe isy hoe ny fiverenana manao ny fifidianana no zay tsy ohatrivitra zay sa hoe de efa voafidy tao anatin'ny na manda 5 taona izay ny sa 9 taona ny CNI de amin'ny 17 vao hoe tapitra tanteraka de asa hoe anahoana ny mety option zay fa raha mihaino zany ny fomba firesaka sy ny hoe nana zavatra noresanty filohan'ny CNI ankehitriny ity de hoe isan'ny nampatsiahy izy hoe ny tsy fanarahana ny lalàna sy ny hoe fitsipika samihafa sy ny zavatra tsy mangarahara tao anatin'ny CNI tamin'ny fotoan'androny no antony hoe nametrahan'ny fialana ka raha mbola misy hoe zavatra mivoana am'izany de milaza fa mbola vonona anao an'izay ny tenany ka asa hoe anahoana fa stratégique sy technique ary ankinan'ny raharam-pirenena moa io resaka io ary samy manana mety ho resany sy firesany resa zay tonga eo amina toerana anankiray fanontaniana petraka zany ary hoe mbola ny CNI ankehitriny hoe ny karakara fifidianana de amin'ny lafindray zany resaka izy hoe lalam-panorenana aloha de mamaritra an'izay ary raha tafiditra ao anatin'ny hoe hatramin'ny 17 sy 20 zay hoe esandry zareo de hoe rariny sy aradrariny raha mbola io CNI io no mikarakara fa ny zanaty zany isan'ny hoe natsipiny ihany koa ny hoe ny fikonan-doham-pirenena no hoe tena mamaritra ny zavatra rehetrarehetra hoe ahoana ny mety ho fanavaozana ny resaka lalàna sy ny listim-pifidianana satria na mafisana zany hoe tsy maintsy isy ny audit na ny fitsiriana lalina mikasika an'ity listim-pifidianana ity na raha avoaka paibe maso reo hoe lesoka sy tsy fanjariana tao anatin'izay de eo ihany koa moa zany no hoe fanehoana sy filazana fa de tena mandringa tsy feno ny lalàna matoa mbola betsaka reo hoe fandikan-dalàna maro samihafa na hoe tsy nampiarina zany ny resaka hoe lalàna satria nisandresany zany moa ilay hoe fitany lan'ny fitantarana raha-mpanjakana any amin'ny hoe fanohanana candidat ny hoe tsisy fitoviana amin'ny rijika eo amin'ny hoe candidat rehefa anaty fifidianana misy mampiasa hatrany amin'ny 300 lavitra ariary ohatra misy 100 tapitrisa ariary de reny zany ilay hoe mila avaozana ao anatin'izay fa io moa zany hoe ny fikonan-doham-pirenena no isan'ny hoe mamaritra ka zay ny malagasy no tompony teny farany sy tokony andidy sy anapaka ao anatin'izay hoe raha-pifidianana zay inona ny fomba hoentintsika manatsara azy ahafahana tena hoe manatanteraka sy manao fifidianana tsy ampiverimberina intsony ny crise politique eto Madagasikara zay tany aloha araviatsika foana hoe eo amin'ny 5 taona eo tsika no miova republika de avy eo somary nihena ilay hoe fisina fempotoana hoe isaky ny 10 taona misy hetsy-bahoaka isaky ny 10 taona hoe 7 taona de farany teo efa 9 taona izy zay ilay hoe niongana an'ireo Ambatondra Rajoelina farany teo ka zay le hoe ahoana fomba tsy iverenan'ireny intsony de andrasana zao ny ahoana ny hovoakany ny CNI moa rafitra izay nampiady hevitra sam'izay hoe tena azo antoka sy ametraka an'ilay tsy fitanilana ve ara-politika sa sanatria manaraka ny tsy hodrivotra politika hoe arakarak'izay manana ny tanjaka sy ny ireo no tompony ny baiko sy fandidina amin'izay hoe mety ho voaka-pifidianana de sanatria lasa sakaiza mpandresika zay ilay mila lamina sy apetraka mbola betsaka ny aia ka sa hoe anahoana ihany koa mety ho firafitry io CNI io renany fikonan-doham-pirenena mety hoe ho hitarina ve mety hoe anahoana ny fomba fanendrena
de miankina amin'izay tapaky ny malagasy moa fa de hoe zay no isan'ny lafin-javatra anankiray hoe niova sy ny tsy madika aloha zany narasa teo anivon'ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana dia niala tamin'ny toerany ny filoha teo aloha zay voafito tao anatin'io paraomaritra io solotena avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika tamin'izany fotoana zany zany hoe no tendren'Andriamatoa Andry Rajoelina de asa zay mety hoe ho endrika aoriana hoe mijanona ho mpanolontsaina sa mety hisy hatrany amin'ny hoe dingana fanoloana ny anty filohan'ny CNI teo aloha ty tsy ireo mety hoe mpikambana hafa ao anatin'izay hoe rafitra misahana ny fifidianana izay.